ny cochon de lait indray no entina aminao amin'ny ity indray mitoraka ity. Isika ihany koa dia tena mananjara tanteraka ao anatin'izay satria dia manana chef tena havanana tokoa amin'ny fanamboarana an'izay cochon de lait izay ny chef Bon Martin Jean-Yves no miaraka amintsika indray. Ny atao hoe cochon de lait lafatra aloha dia aleo ampahafantarina antsika fa dia tena mitsonika ao am-bava izy io. Renao tsara mihitsy ny fikarepoka ilay hodiny iny ny tsiron'ilay taviny ao anatin'ilay nofony kely iny ndrait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 r
tena lafatra fa tahaka izao ny fomba fikarakarana azy ity mazava ho azy aloha mila kisoa kely latsaky ny 10 kilao isika efa miala taova ity kisoa kely ity zao dia vao avy ny congélena dia tsy maintsy andrasana kely zay vao azo ampiasaina afotra tahaka an'izao moa zany ny tongony mba hahafantarana hoe efa azo ampiasaina ve sa mbola tsy azo ampiasaina ity kisoa ity be ireo zavatra azo ampiasaina anaovana ny assaisonnement any fa reto aloha no ampiasaintsika tahaka ny sira ny dipoavatra ny siramamy kely ary ity sauce spécial ity assaisonnena tsara daholo na ny atiny na ny ivelany ny sira moa izay hitanao fa ampy ny siramamy ihany koa avy eo manaraka azy eo ny dipoavatra ary faranana amin'ity sauce spécial bon martin ity vita ary zay dia atao ambony plateau amin'izay izy dia apetraka eo ambony tréteau ihany koa mba hitazomana tsara n'ilay endriny rehefa avy eo rehefa mahazo toerana tsara amin'izay ary ilay cochon de lait teo dia assaisonnena amin'izay ny ivelany atao mafana tsara ny lafaoro dia atsofoka ao amin'izay ilay cochon de lait rehefa mahazo loko kely ohatran'io izy dia tsontsondroma kely tahaka an'izao marihana moa fa ora maromaro no andrahoana n'ity cochon de lait ity toy izao ary izy rehefa vita tetehana tahaka an'izao moa izany fihinanana azy tony jereo anefa midonadona kely ity izy mate hinana tetehana tahaka an'izao moa fihinanana ny cochon de lait mikarepoka be ery io sady mitsonitsonika ao am-bava ery misaotra chefo